maintsy milaza anaranao mba ho fantatry ny zanako eran-tany fa zaho anjaka vola zao mitoriteny aminy zao any am'izay misy azy rehetra zany mivalin'le soratra ataonareo any amin'ny fifandraisantsika amin'ny FB amin'ny mail fa ianao pastera toritena say milaza amiko ianao raha tsy mitory ny teniny Jesosy Kristy aho tsy miala amin'ny teniny Jesosy Kristy aho fa manonona anarana aho satria betsaka ny mitoriteny eran'izao tontolo izao dia mba fantatry ny zanako any rehetra any hoe zay dada irahan'i Jesosy miteny amiko zay ampitovian'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba resantsika zao afatra fandray tsara amin'ny aladiny fijekeno misaona sampana sekoly alady fa manokana zany nanovantsika ny perikupa jaona toko fahavalo ao no teny fanevany ny fahadimy am'roapolo am'izay taona ny sampana sekoly alady hoe raha maharitra miteniko ianareo dia mpianatro tokoa io no afatra ho antsika raha maharitra miteniko ianareo dia mpianatro tokoa hoy Jesosy. Mila manana lanja apetraka isika mba hafahana mahazo tsara zany afatra zany raha naniraka ny mpianany Jesosy Matthieu toko fahavalo amby roapolo donc mba ho marina ombany masonao izy ndimy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo averiko mazava tsara trany izy io isaky ny manonona an'io aho amin'ny fanaovana batisa. Matthieu valo amby roapolo valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo hoe tao iaraha mamaky ary amen. Komandany ianareo re ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zaho zany manao anareo ho mpianatro zaho ranjaka vola tsy maintsy manana ny fotom-pampianarako avy amin'ny tompo aho hitaizako ny fiangonana tsy maintsy manana zay nandresen'ny tompo lahatray aho hitaizako ny fiangonana ahafahany miaona amin'ny tompo ahafahany taiza ny finoany ary ahafahany mijoro vavombelon'ny tompo amin'izay alehany rehetra amin'izay asa fanontona tanterahiny raha atao amin'ny teny hafa dia hoe teanao ranjaka vola be dia be eto amin'ity fiangonany ity aho raha avy amin'ny tenin'i Jesosy zany hoe mandehana anareo dia ataovy mpianatra ny olombelona rehetra fa rehefa Jesosy nampianatra anay nampianatra antsika amin'izay atao rehetra amin'ny fanontona dia hoe raha maharitra miteniko ianao zaho isika raha maharitra miteny tompo isika mianatra mandalina mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia miaina araka izany mankatoy izany amin'ny fiainantsika dia tondraina koa mpianatry Jesosy isika amin'izany fotoana izany. Tadidio tsara zahatra miavaka ireo zaho mampianatra anareo mampita aminareo ny finoko mampita aminareo izay faresenahitro mba toy ny mpianatro ianareo amin'izay alehanareo fa io teny toreko io iteny ambarako aminao io tsy ahy io tahaka anazany Jesosy hoe tsy tenitro zay ambarako anareo fa teniny zay naniraka ahy dia zao lazaiko aminao zao a teny ilay naniraka ahy ko iteny aminareo
fa aty amin'ny fahadimy amin'ny roapolo amin'ny zato taona ny sampanasiako lelady mandraisana ny jaona toko fahavalo dimy fairaika amin'ny telopolo dia tsy maintsy ahitsy sy azavaina tsara ao amin'izany fankalazana zany teny io. Efa nafatrafarany dokotera aho fa tsy mahazo miteny lavabe, mila matanjaka aho amin'ny asa rehetra dia fitinika mitoroteniko. Maharitra amin'ny tenin'ny tompo misy lafiny anankitelo. Maharitra mianatra aloha izay ataon'ny sekolahady raha telo raha ny fadimy amin'ny roapolo amin'ny zato taona ny resahana, efa dimy amin'ny roapolo amin'ny zato taona izy ao ny mianatra. Maharitra zany sa tsy maharitra? Maharitra zany. Raha sanatryavany vava la dimy lena nisy fanapa-kevitry ny fiangonana tamin'ny fotoana hoe sanatry akatony ny sampanasiako lelady fa tsy mila mianatra soratra masina zany intsony dia tsy maharitra izy zay, fa tsy misy an'izany. Raha mbola misy koa ny maraina, raha mbola misy koa ny ariva, raha mbola misy koa ny ririnina, mbola misy koa ny hafanana hoy ny Genesis toko faharoa amin'ny roapolo dimy fahavalo, mbola tsara fitadidy any andehovina rary aza, dia tsy maintsy mianatra tenin'Andriamanitra ny fiangonana manomboka any amin'ny fahazazana. Maharitra ny tenin'ny tompo, mianatra ny tenin'ny tompo. Dia taona ny ray aman-dreny amin'izany tsy dia mila dia hoe dia tena hoe ianarako an'io dia mba hazo diplôma, ianarako an'io dia mba hazo any valisoa rehefa amin'ny 17. Tsy zany no tena ianarana an'io fa fankatoavana ny tompo. Ilay miteny hoe raha maharitra ny teniko ianareo, maharitra mianatra, mamantatra, mandalina io tenin'i Jesosy io. Ary fantatrareo tsara, misy zanako izay tonga tao an-trano, voambolana ray monja nandaninay dia fa atsasakadiny mihoatra mianatra azy. Tsy dia azo rorodritina amin'izay itiavana azy fotsiny akory io tenin'ny tompo io, fa mila mianatra, manakaiky, mamantatra inona daholo ny fiteny nanoratana sy nampitana ny tenin'ny tompo io ho an'ny fiangonana. Dia anjara izay mianatra ny tenin'ny tompo mandeha mandalina an'ireny. Gagagaga ny olona rehefa tonga ambony latabatra eo, misy fiteny maro samihafa mitsopo baiboly amin'ny fiteny maro samihafa eo. Rehefa tena raikitra ilay ady varotra amin'ny tompo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia vakina daholo fiteny samihafa. Inona ny tompo ny tianao lazaina? Inona ny tianao ambara aminay? So tany amin'ny fiantomboany zany nanoratana zany soratra masina zany rehefa nilazan'ny tompo tamin'ny olona hoe zao no tiako lazaina. So efa taty amin'ny fandikiana azy izay nahasarotiny alotra sorako an'Andriamanitra mba voarain'ny olona ihany hoe manao dikatenin'ny baiboly isika. Renareo voka tany amin'ny gazety sy ny ohatr'izany hoe misy dikateny voahitsy vaovao. Saika avoaka teny amintsika teny dia taraina ny mpikarakara ny baiboly eto Madagasikara fa tsisy mpividy le izy, satria fantatra fa misy fanitsiana tsy mety amin'ny fiangonana nataotao, misy fomba mety miasa nanao zany asa zany tsy mety amin'ny fiangonana, dia tsy voaray le dikateny. Mandika teny zany vatemiko tamin'ny katekomena ny hoe ahoana tsara mperidala ty resaky ty. N'olona nanoratra ny baiboly tsy taona iray nanoratany azy, sa tsy zany? Tsy toerana iray ko no nipoiran'ireo teny nangonina ao anaty baiboly reo. Fotoana, toerana, toe-javatra niainana tamin'izany samy manana izay niainany azy ireo olona nandika ny baiboly ho antsika ireo. Fa nahoana no mitovy ny zavatra lazaina?
gaga ao fanotaninareo ohatrany tsy mihinanareo fa tsy misy faminaniana avy amin'ny fisainantsika fotsiny iandy aizany teny zany petera faharoa toko voalohany vetivety koa dia manao tsenjery fotsiny a ne ao mba tokony hoazonareo le texte petera faharoa toko voalohany andimy faharoapolo sy ny fahiraika amin'ny roapolo petera faharoa toko voalohany roapolo raika amin'ny roapolo fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Firy anga zany fanahy masina le olona firy zany fanahy masina so dia misy be debeko le zarainy zareo atsananatsy fanahy masina ray dia le zarainy zareo atsananatsy fanahy masina fahafako dia le zarainy nianina lena anao mba tsy atatinaty rano tatsy aho fanahy masina hafa zany ve tokana ihany io fanahy tokana hoe miasa ao anatin'ny olona nantika ny baiboly nataizana ary ofina nanaovana zany fantikany zany nazona ny ty baibolitsika ty dia fanahy masina tokana ihany no miteny ka tsy magaka raha mitovy ny fanambarana ny mpampianatra rehetra mpadinika baiboly dia samy miteny hoe la bible est christocentrique i kristino ivo ny fanambaran'ny baiboly lasa lavitra zany resaka zany am'le hoe raha maharitra miteniko ianareo voalohany maharitra io nareo fa tsy nanaraka ny haitoko lavitra be dia very tany anaty ala tany maharitra mianatra dia atao zany anaka aza manary andro amin'izay televisionna mandainga mitondra devoly amin'izay entiny rehetra io fa vaovao jerena zay mety ho fampianarana efa fantatra mialoha tia mpianatra an'izao no jerena vitsy zay dia ankatony any io fa baiboly vakina mianatra faharoa maharitra mitenik'io ary zay le nalaisantsika ny jaona toko faraika amin'ny roapolo moka mindiny fa 10 dinidinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'izy ao izy io tamin'ny Petera na nidika tenitsika teny malagasy azy io ny miteny frantsay koa raha mbola zany molazay miteny frantsay rehetra ny français courant afa-tsy ny darby any no nijanona tamin'ilay tokony fantatra mazava momba n'io resaka Jesosy tamin'ny Petera io zao le resaka mazava manontany an'i Petera Jesosy hoe ono ary Petera moty ny fitiavanao mihoatra no fitiavany motiava ianao le teny Jesosy eo dia le fitiavanamana no nanontaniany Jesosy an'i Petera tena tia manamana ho ahy fa ianao Petera Petera hoe ianao mahafantatra za namanao tiako ianao fitiavanamana fanindroany ory Petera tena tiava ianao amanamana ho ahy satria zany miteny Jesosy tsy ataoko hoe mpanombotsonareo fa ataoko hoe sakaiza dia tia hoe Petera hoe ory tompony no mahafantatra fa tianao ahy tia amin'ny fanoteriny satria efa hitan'i Jesosy zany fa tena mandroso manambara tsy miamba aminy Petera hoe tian'i Jesosy izy tena vadiny amin'izay no voambolana zay le fahatelo fa tsy hoe satria nanontany intelo Jesosy fa nanontany fanoteliny azy hoe Jesosy fitiavana tsy misy takalony ve nitiavanao ary Petera agape
dia nalahelo Petera, tsy manana an'izany ary tompo fa ny fitiavako anao. Rehefa teny Petera mbola nijana tanilay fitiavanamana ihany. Ny fitiavako anao dia le fitiavana mihina takalony, fa hany miondrika io, andraso miondrika erika io, fa hany miondrika erika io. Mianatra, mampianatra, maharitra miteny tompo, atao amin'ny fitiavana tsy misy takalony. Zara manotena hanompo an'Andriamanitra tsy miandry takalony. Be dia be ny ikisika raika eo amin'ny lohan'ny sasany eo mihaino an'izany. Ferina kely eo amin'ny herinandro ao, iny herinandro lasa teny iny. Iny manko herinandro fanaterana fandraisana ho an'ny marary any an-trano. Alatsinainy any efa marary, miakatra ny hafanana, taitry dokotera, miakatra ny tension, taitry dokotera. Sempotra le olona, inona ty mahazo anao? Tonga ny alarobia, fanaterana fandraisana ho an'ireo zanako any lavitra. Izay mivadiny mandeha dia mitondra fiara dia makany izay mandeha manatitra fandraisana. Tamin'ny alarobia teo, ozy izy dokotera ao an-trano, trina reto ianao, sauveny tanao dia hoany ianao. Dia sao nataoko azy hoe eny a, vity io fa andao andeha. Nandeha ty sazoko dokotera efa avy niady varotra, niady resaka, niady inona tsy natao rehetra. Hiditra anaty tomobila ihany niaraka tamin'ny pastera dia nanatitra fandraisana. Vita taverina somatsara zay avy tany, hoatitra ny fanasan'ny tompo. Tonga ny alakamisy fa miomakomana, mbola ao anatiny zany rehetrarehetra zany fa miomakomana ny zanako any an-trano any milan'ny tompo ho any ary ny ainy. Idiko ivaravarana izy dokotera, ataoko aty am-paosy ny lakile, tsisy lakile ianao zao, ho aiza ianao? Petra. Inona ary no ataoko zavy aho maky varavarana? Petraka, zafady, petraka soa tsara, niditra anaty boty fotsy dia lona tao hatramin'ny sabotsy any. Falady atonga ty. Le fitiavako ny tompoko zany manery azy. Ary diny apôstôly Petera resy tamin'io, ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Tery ny fitiavan'ny Kristy io aho. Zao miteny aminao zao, tsepoko ohatrindriny misy rano io mikorina ato. Zao tsika miresako zao. Fa io fitiavan'ny Kristy tsy mampandina io. Tiako ny mba hoe ny zanako mahazo sakafo entiny miady, entiny mandeha, entiny mitoetra maharitra miteny tompo. Tiako ianareo haritra mitenin'i Jesoa. Asa matahotra anao fa tsy ohatran'ny le tany ambonina mpamarinana koa dia hoe eo mpitory-teny dada dia tonga dia kitoa vita. Mampianatra, maharitra mianatra, maharitra mampianatra. Siko le raha dia resantsika io a, fitiavana ny tompo tsy mila takalony nanaovana zany asa zany. Miantso ny mpampianatra rehefa isaky ny sabotsy faharoa atao am-piangonana. Amin'izao fahadimapolo amby zato taona fiangonana zao mivory miaraka amin'ny komity ao amin'ny fito dia amin'ny valo ao vao mampiantso ny mpampianatra. Fa misy mpampianatra tsy hipoitra mihitsy mba hiofana. Toy za zany mihevitra nireny mahay kokoa noho za izy dia tsy mila mpianarako intsony. Mba hampianarana andreo zazy ireo, mila maharitra mianatra fa mila maharitra
mampianatra ary maharitra mampianatra zany mampianatra ny marina n'ireo zaza reo fa tsy miteniteny fo tantarana anganogano ao le zaza dy zay zany tsy tiavako ny hoe manao 10 minitra misy ondrakizy a vazaha tany andafy atao inonao vazaha ka tsisy gasy miaina ny ten'Andriamanitra eto Madagasikara dia reny vakiny dia reny eto tantara tany Angletera ondra izy kono ara le izy ona ny zanako fahananao ono fa raha o baiboly moa no mandray tantara tsy ono io miainan'ny olona tamin'ny androny io dia niraiketinao bokim-pinoana ampianarany zanako ekeko zany zany mahatonga sarotiny hoe makanisany an-trano aloha ro mpampianatra anao ro 10 minitra ianao angetika an'io hoe pastera taladala io pastera 10 minitra ary ko araha-maso minara-basaina miteny io le ianao raha miteny 30 minitra tsisy manara-maso anao maharitra mampianatra tsy mainka mikaroko mandalina manadiady inona ny tiany Jesosy lazaina amin'reto zanak'Andriamanitra eto mba ny fiahiako reto fiotona re zazy reo inona ny fampianarana momena nreto zazy reto mitanjona iona ny zazy eo amin'ny tompo hitombony amin'izany mahazaza miaona tamin'ny tompo azy zany samy laza aminao tsanganange zanako namaky teny tsanganange zanako nao ve mieritreritra mety ny mamany angamba ny nanoratra ny vavaka fa nanaovany azy teto za samy lazanao zaza niaona tamin'ny Jesosy io zany vavaka toy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay tsy zavatra mpivava zany fa zaza tafaona amin'ny tompo tahaka zany zany mitanjotsika sotra zanako mahereza zany mitanjotsika amin'ny zanantsika ampianarana ny soratra masina tsy hoe maiboloky baiboly fa tena tafaona amin'ny tompo izy maharitra mitenikio mianatra maharitra mitenikio mampianatra fa ny fanoteriny ary zany no sabidy nity soratra masiny ty raha isy bolana toko faefatra no nomeko anao tamin'ny famelam-peloko teo amananako zao toteniko zao fa ho tapitra ny 20 mitrako tokony tenenako taminao ho bolana toko faefatra andiny fa 2 le ho vakina hatramin'ny andiny fa 20 ka hatramin'ny 7 mba ho azo tsara hoe inona na afatra fa ny teniny amin'izany maharitra ny teniny Jesosy zany tonga mpianany mpianatra Jesosy sy anaka tandremo ny teniny io atonga lany ny sofinao iain'ny filazana aza vela hiary masonao izy fa raketo oponao fa ainao any mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina fa atao miteny tokany ety hoe zay mianaranao zay ampianarinao dia hiaina ampiaro aina ho an'izay mahazo azy je vis selon la parole que j'ai reçue teny azoko hiainako aina ho an'izay mahazo azy izy zany olona maharitra ny tenin'ny tompo ka na inona sarotra na inona mafy eto ambonin'ny tany mahazo ny tenin'ny tompo ianao hiainanao iny tenin'ny tompo iny misava adolo reo miala mibesta miala zao mitazo mahery raha matovoan'ny be mangovotra voan'ny arerana ny karakara pastera atao mangovotra reto nefa boty fotsy anankitelo io tao an-trano tao
pastery etsy finosona fa marary, ramatoa etsy finosona fa be mangovotra. Fa nahazo ny teny tompo satria zay kosa tsy tapaka isamaraina na inona retina na inona zavatsarotra eny a ataotsika isakafo fa ity aina ho atsika lazay ny soratra mazy aina ho atsika dia mamaky mandray ny tenin'ny tompo dia misavana izy voninahitra Andriamanitra zay maharitra raha maharitra ny tenin'ny tompo isika dia ho mpianany tokoa. Amen.